Nanolotra fanomezana ho an'ny polisy ny fikambanana iray, miaro ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy na ny AMDDEF, entina indrindra Hanampiana ny mpitandro ny filaminana amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana moa no anton'ny fanomezana. Tatitra rotsirakotiny iray eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Moto scooter miisa efatra no natolotry ny fikambanana miaro ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy na ny AMDDEF ho an'ny polisy ny tamin'ny androany maraina. Noho ny fangatan'ny polisy ireo fitaovana ireo dia tonga nanolotra Hanampiana ity fikambanana vaovao izay miaro ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy ity. Nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny izay nanome voninahitra ny lanonam-panomezana Hanampiana androany fa avy hatrany dia hiasa ho an'ny fanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ireto fitaovana vaovao ireto. Matoa namindry zareo dia manana ny kapasité ny ahafahana manao le asan'ny polisy zany reo. Zay hoe fantatrareo fa hoe le fitaovana mbola tsy misy nefa efa nanao antso avy zay dia tonga reo association reo nanomendreo moto reo dia ataonay eritreretinay fa dia tena mahavita soma tsara ny zavatra ilana azy zay zay nefefarazako teo zany dia hoe régulation de circulation eto dia indrindra fanesorana amin'ny fomba rehetra ny hoe embouteillage na fitohanana misy eto ny tanàna Antananarivo. Ary tokoa moa ny facteur miteraka an'le hoe fitohanana nefa ny akamaroany dia sakia tsy fanarahan-dalàna. Hitanareo zao ohatra ny 67 hectares reny misy fanarahan-dalàna misy eny dia hoe double stationnement misy ato amin'ilany ato tsy mihitsy ny polisy amin'ireny zavatra ireny fa tsy maintsy hampanarahana lalàna daholo reny an'ireny mba hisiny le fluidité ny circulation zany amin'ny tanàna Antananarivo ity. Misy 5 moa amin'izao fotoan'izao ireo moto izay ampiasain'ny polisy amin'ny fanalefahana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Ny ampiavaka ireto fanomezana farany ireto dia ny polisy vehivavy no hitondra izany.